Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mangata famindram-po amin'ny Jehova. Mangata famindram-po amin'ny Jehova. Hofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Salamo fa 140, ny andinin'ny fahaefatra hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo farany. Vakitsika ary amin'ny anaran'ny Tompo izany teny izany manao hoe: hoy izao, Jehova, mamindrafo amiko, sitrano ny fanahiko fa efa nanota taminao aho. Ny fahavaloko maniry aho simba ka nanao hoe: raha oviana no ho faty izy ka ho very ny anarany. Ary raha avy mamanga izy dia miteny zava-poana. Ny fony mamory faharatsiana ho an'ny tenany. Mivoaka eny ivelany izy ka milazalaza, mitakoritsiky ahy izay rehetra mankahalahy. Misaina hanisy ratsy ahy izy. Tena zava-dratsy hoy izy no ahidina aminy. Ary raha mandry izy, dia tsy hitsangana intsony, eny, ny sakaizako izay mahatoky ahy, sady nihinana ny haniko no nanangana ny ombela tongony hamely ahy. Fa ianao kosa, Jehova, mamindrafo amiko ka atsangano aho mba amaliko azy. Izao no ahafantarako fa mankasitraka ahy ianao, dia ny tsy hanakoran'ny fahavaloko ahy, ary ny amboko dia manoana amin'ny fahadisoako amin'ny fahitsiko ianao, ka mampitoetra ahy eo anatrehanao mandrakizay. Isaorana ane Jehova, Andriamanitry ny Israely, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen dia amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mangata famindram-po amin'ny Jehova. Ity Salamo faha 140 ity riavako no mamarana ny fizarana voalohany amin'ny bokin'ny Salamo. Fatatsika tsara fa mizara 5 ny bokin'ny Salamo, ka ny toko voalohany hatramin'ny toko faha 140 no fizarana voalohany. Ary miresaka indrindra ny amin'ny fiantsona famindram-po eo anatrehan'Andriamanitra. Indroa miverina eto amin'ity mofinaina ity ny teny hoe: Jehova, mamindrafo amiko, eo amin'ny andinin'ny fahaefatra. Ary eo amin'ny andinin'ny fahafolo dia hoe: ianao kosa, Jehova, mamindrafo amiko. Marina fa miaiky Davida eto fa efa nanota izy, tsy manamary-teny izy, misy izay tsininy. Azo lazaina izany fa nampitolefika azy. Teny mihitsy izy ary eo amin'ny andinin'ny fahaefatra hoe: sitrano ny fanahiko fa efa nanota aho. Misy fiekekeloka ao ambadiky ny fangatahana famindram-po. Fa rehefa mamaky tsara ny Salamontsika dia hitatsika ny tarainan'i Davida. Tena mitoloko mihitsy ny amin'ny anaovan'ny fahavalony azy tsy ahoana. Tena iriko faty mihitsy Davida, maniry azy ho faty ny fahavalony ary manisy ratsy azy. Eny, tena sakaiza manodo mihitsy ireo sakaiza ambany anterany. Miresaka indrindra ny tantara firaisana tsy kombakomba izay nataony Absaloma zanaky Davida ihany, mikasa hanongana azy, niaraka tamin'ny Ahitofela izay tandapany Davida, mpanolo-tsaina izay olon-kendry nitokisana ny anterana teo amin'ny fitantanana ny fanjakana, no indro miara-mioko amin'ny Absaloma, anongana azy
tsy eo amin'ny fitondrana. Mamely azy tsy ahoana ny fahavalo. Ary dia indro mitodika any amin'Andriamanitra Davida. Mitodika any amin'Andriamanitra miandrandra famondram-po Davida mpanjaka. Ary dia mandady rariny eo anatrehan'Andriamanitra. Raha miresaka n'ity mofinaina ity isika ry havako, mifanandrify indrindra ao anatin'ny vanim-potoana ny herinandro masina isika izao, dia fantatsika tsara ny fiokon'ny fahavalon'i Jesoa azy, ny amin'ny famadihana izay nataony Jodasy Iskariota, ilay sakaiza manody, eny ambara fa ilay niara-ny hihinana ny hanina taminy. Azo heverina zany fa faminaniana mesianika momba ny famadihana an' Jesoa ity tranga izay nisy teo amin'ny Davida ity. Kanefa amin'ny mahamarina an' Jesoa, na dia nikasa hanisy ratsy aza Jodasy, na dia tanteraka aza ny famonoana an' Jesoa dia namindran'Andriamanitra fo izy ka natsangana tamin'ny andro fahatelo. Jodasy kosa lasa namono tena, nanatona ny tenany, ary tsisy valaka amin'izany no nahazo any Ahitofela izay tonga namono tena, nanatona ny tenany ihany koa. Ny famondram-pon'Andriamanitra no andrandraina, antenaina indrindra ry havako amin'izao vanim-potoana ny herinandro masina izao. Vanim-potoana tsy hanamarinantsika tena, tsy ilazantsika hoe fa dia nahoana no asiny an'izao nefa za tsy naninona azy akory, fa nahoana ny namako, ny mpiara-miasa tamiko, ny olona akaiky ahy no toa mivadika sy mikasa hanisy ratsy ahy, toa mametram-panontaniana any amin'izy ireny maro isika. Aza tonoina fa herinandro masina izao. Herinandro masina tsy hanamarinanao ny tenanao. Itenenanao aza tahaka ny Davida manao hoe efa nanota aho. Ary tsy maintsy andinianao tena mandrakariva ny amin'ny anton'izany rehetra izany, ary indrindra hitodianao amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra no misy ny tena fitsaharana, ao amin'Andriamanitra no mampitony, ary ao amin'Andriamanitra no misy ny famonjena ho anao. Ilay Jehova mpamindra fo, amindra fo aminao, ary amindra fo amin'izay mikasa hanisy ratsy anao, ary hitantana ny fiainanao mandrakariva, ampitoetra ny fahamarinanao mandrakizay izy, ary hijery anao amin'ny toerana misy anao. Mahereza ry havako, mety kivy, mety ketraka, mety tena miferin'aina mihitsy ianao, saingy banjino ny famondram-pon'Andriamanitra izay tsy hijery fotsiny ianao. Maika tazano Jesoa Kristy, ilay nasiana tsy ahoana, ilay nivadian'ny namany, kanefa nasandratr'Andriamanitra, ary tahaka izany koa no tsy maintsy hanandratan'Andriamanitra anao ho an'izay mikatsaka ny famondram-po marina eo anatrehany. Deo n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, efa nanota teo anatrehanao tokoa zahay. Maro no heloka vitanay, maro tompony tsy fahatanteranay amin'izao herinandro masina izao. Mitondra ny fahotanay rehetra eo anatrehanao zahay, fa raha sitrakao, ianao Andriamanitra mindra fo aminay, ka anananay anjara amin'ny rano Jesosy Kristy, lay nampahoriana, lay novonoana, lay nalatsaka teny Kalvari, anavotana anay. Amin'izao
vanim-potoana ny herinandro masina izao dia miandrandra ny fanavotanao zahay ary mametraka eo am-pelatananao ny fanompona rehetra, ny fanompon'ny fiangonana, ny fandaharam-potoana ny fiangonana rehetra, indrindra ny fiangonana misy anay amin'ny fankalazana ity herinandro masina ity, ny fanompovavahana atao isan'andro, ny fiomanam-panahin'ireo tompona anjara tsiraray avy dia samy apetraka am-pelatananao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Misaotra ray eo. Amen.